Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Raha batsika rehefa kotratra ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky Isaia mpaminany Isaia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Isaia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Aminaran'i Jesoa tamin'ny taona nahafatesany Ozy mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebana akanjony nahafen'ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra eninafy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanodinany, ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanambaniny tokoa noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho, lozako, maty afa lehilahy malotomolotra sady ataon'ny firenena malotomolotra no toerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vaina fiteny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy tao amin'ny alitara. Ary natehiny ny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra eo ka dia afaka ny olokao ary vavela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny tompo anao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao inty aho, irao aho. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Isaia toko fahaenina ity moa efa mofinaina ho antsika fotoana vitsivitsy lasa tamin'ny ny taona faraparan'ny taona 2024 iny. Noho izany dia manatevina izay efa voalaza tany aloha ihany isika. Isaia mpaminany moa araka ny ahafantarantsika azy dia mpaminany nitoro ny fahamasinan'Andriamanitra. Miverimberina ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany ny fahamasinan'Andriamanitra. Andriamanitra masina. Ary Isaia mpaminany dia mampifamatotra ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Mahery Andriamanitra satria masina izy. Izay masina dia manan-kery. Ary izay raha teo raha jerena aty amin'ny testamento vaovao dia ny fanahy masina dia fanahy hery satria fanahy masina izy. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery, izany hoe ny fahamasinan'Andriamanitra dia manjary herin'Andriamanitra. Ny fahamasinan'ny mpanompon'Andriamanitra dia manjary herin'ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'ity Isaia toko fahaenina ity ary dia mametraka fanontaniana na mamaly ny fanontaniana hoe Isaia mpaminany, olona manahoana no irahan'Andriamanitra? Iza no afaka manohina ny hoe izaho Andriamanitra irahana? Tsy ny herin'olombelona no ahafahan'ny olona mahatonga azy hoe ho irak'Andriamanitra. Tsy ny herin'olombelona no mahatonga ny olona afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny herin'olombelona no mahatonga ny olona hanaiky ho irak'Andriamanitra. Fa misy herin'Andriamanitra. Saingy mialoha ny hatongavana izay herin'Andriamanitra izay dia misy dingana maromaro asehon'ny Isaia mpaminany. Tsy tonga ho azy ao anatin'ny Isaia mpaminany ny teny hoe tia Andriamanitra irao aho. Tsy ny olona rehetra no manaiky anao an'izany. Izaho Andriamanitra irao, izaho Andriamanitra mpanao zavatra. Tsy ny olona rehetra no manaiky an'izany. Fa izay olona ambaran'ny Isaia mpaminany fa nandalo ireo dingana vitsivitsy asehony amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Voalohany dia izao, Isaia mpaminany dia maneho fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy tao amin'ny tempoly. Ary io fahitany Isaia ny voninahitr'Andriamanitra io izay fahalehibiazan'Andriamanitra, ataovy koa hoe fiandrianan'Andriamanitra na anankiray natonga ny Isaia mpaminany nankatoy sy nanaiky irahan'Andriamanitra. Iza tokoa moa ny olona manaiky irahin'ny olona malemy noho izy. Iza koa ny olona anaiky irahin'ny olona resy noho izy. Fa ny an'ny olona manaiky ny olona anankiray irahin'ny olona anankiray satria lehibe izy na ambony izy na manam-pahefana izy. Ary dia izay fahalehibiazan'Andriamanitra izay, izay herin'Andriamanitra izay, izay voninahitr'Andriamanitra izay, izay no hitan'ny Isaia mpaminany ka mahatonga azy manao hoe inty aho, irao aho.
Ny olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra no manaiky irahin'Andriamanitra. Ary Isaiam-paminany moa fantatsika fa mpaminany nanao politika mazava ho azy. Tsy politika politisianina am'izay mety hoetriretintsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny akory ny politika ny Isaiam-paminany. Fa Isaiam-paminany dia mpanolontsaina tao andapa. Isaiam-paminany dia tao andapa Isaia. Dia Isaia tao andapa, Isaia tao amin'ny ny asa teo anivon'ny fanjakana satria fianakaviana Andriana Isaiam-paminany raha zay no azo ilazaina azy. Nitondra zany kozaina fianakaviany ny mpanjaka. No zany dia olona nahafantatra ny antsoiny hoe raharaham-panjakana Isaiam-paminany. Zay mahatonga ny faminaniany Isaiam-paminany miresaka be dia be ny politika, miresaka ny olana ara-piarahamonina, ny olana ara-toekarena sy ny tahak'izany ny afatra Isaiam-paminany. Ary eto dia tsy hoe mandeha ho azy akory ny tenin'ny Isaiam-paminany manao hoe fa ny mpanjaka tia Jehova tompony maro. Ny mpanjaka de fanekem-pinoany io an'ny Isaiam-paminany io. Fa Isaiam-paminany dia nahafantatra ny antsoina hoe mpanjaka satria tao anaty rova izy ny asa. Fa izao izy manao hoe Andriamanitra ny tena mpanjaka. Andriamanitra no mpanjaka. Tsy ny mpanjaka ny mpanjaka fa Andriamanitra no mpanjaka. Fanekem-pinoana mihitsy zany. Zany no mahatonga ny Isaiam-paminany nanaiky ny rahan'Andriamanitra satria Andriamanitra aminy de mpanjaka. Andriamanitra mpanjaka zany hoe tompony zao rehetra zao, manana fahefana am'izao rehetra zao, manaiky azy zao rehetra zao. Ary zay mahatonga azy nanaiky manao hoe manaiky irahinao azy satria mpanjakako ianao. Raha tsy olona manaiky n'Andriamanitra ho mpanjaka, manaiky n'Andriamanitra ho tompony zao rehetra zao, manaiky n'Andriamanitra ho ny tompo, tsy ho azon'Andriamanitra irahy. Tsy manaiky ho irahan'Andriamanitra. Fa mety ho manira-dena fotsiny. Fa rehefa mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra isika, mahatsiaro ny mahampanjaka an'Andriamanitra, tompony zao rehetra antsika de mankatoa an'Andriamanitra de miteny hoe tia iraha. Fa mialohan'ny atokavany zay teo hoe tia iraha zay dia mbola nisy lalan-davitra. Hoy Isaiam-paminany manao hoe hitako koa tsy ny fahalebiazany ihany fa hitako koa ny heriny, ny orooro ny fanamban'ny tokonona. Ary hitako fa toy ny feno setroka ny trano. Hitako ny serafima izay mitoro ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra moa misy anjely maro, misy ny kerobima, misy ny arkanjely, fa misy ny serafima. Amin'ny Isaiam-paminany de eto ihany amin'ny testamenta taloha manontolo moa de eto ihany misy ny resaka serafima. Eto ihany misy resahan'ny testamenta taloha ny kerobima, resahan'ny anjely maro isan-karazany. Ao amin'ny testamenta taloha de 300 miverina ny teny hoe anjely. 300 ary ny boky 420 amin'ny testamenta taloha de miresaka ahitana resaka anjely na teny hoe anjely. Aty amin'ny testamenta vaovao mbola 100 mahery ny teny hoe anjely. Ary 420 any amin'ny bokin'ny testamenta vaovao dia miresaka ny teny hoe anjely avokoa. Zava-dehibe zany ny toeran'ny anjely amin'ny soratra masina. Ary dia eto dia misy anjely manokana antsoina hoe serafima ho Isaia. Ary io serafima io dia manana elatra enina. Ny roa narona ny tavany, ny roa narona ny tongony, ary ny roa ny dinany. Io anjely io, anjely ny fahamasinan'Andriamanitra. Anjely mioby sy midera ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia hoy Isaiam-paminany hitako zany. Hitan'ny Isaiam-paminany ny herin'Andriamanitra. Tsy ny voninahitr'Andriamanitra ihany ka mahatonga ny Isaiam-paminany iteny hoe mpanjaka izy, fa ny herin'Andriamanitra izay nampiozongozona, nampioro ny zavatra rehetra. Ny olona mahatsiaro ny herin'Andriamanitra, ny olona mahatsiaro ny fahefan'Andriamanitra de izay no azon'Andriamanitra ampiasaina. Hoy ny bokin'ny Jakoba manao hoe pistilo ny Jakoba manao hoe Satana de miorooro eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesoa. Fantatry Satana fa zanak'Andriamanitra Jesoa de matahotra izy. Hoy ny epistily nosoratan'i Jakoba zany hoe i Andriamanitra inotsika io Andriamanitra miantso antsika io, mpanjaka io, fa io koa dia manana ny hery rehetra. Io lay Andriamanitra mpanjaka, manana fahefana, tsy haitohaino. Zany no Andriamanitra antsika ry havako.
Andriamanitra zay rehefa miasa tsisy mahasaka anao misy ampaminany no miteny an'izany hoe tsisy maharombaka izay ho ampelantanako isay ampaminany ary tsy vitan'izany fa rehefa miasa tsy misy mahasakana isay ampaminany no miteny an'izany isay ampaminany no miteny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany tsy afaka miteny an'izany Andriamanitra raha tsy manana ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra izy le avako izy ao no afaka miteny za Andriamanitra irao rehefa nahita ny herin'Andriamanitra nahita fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra mahery tsy aitohaina tondro zao rehetra zao ranomasina aza misaraka ranomasina ara tenenin'i Jesosy manao hoe mitsahara de tafio-drivotra de mangina ny Andriamanitra tsika miteny manao hoe misy mazava de misy ny mazava ny Andriamanitra tsika mahay mahary ny zava tsy misy manjary misy ary dia rehefa inonao izany Andriamanitra zany de zao manaiky hoviraka zany Andriamanitra zany ianao fa ny fahatelo zay ataotsika koa hoe ny olona manaiky hoviraka Andriamanitra de olona manaiky fa nahita ny tenany tsy hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra ihany tsy hoe mahita ny herin'Andriamanitra ihany fa tena mahita ny tenany amin'ny tena izy satria mantsy afaka malala tsy mahita ny tenantsika amin'ny tena izy tsika fa mahita ny tenantsika ny sary ny tenantsika no hitantsika Paoly manazava ny matetika amin'ny hoe tahaka ny olona mijery fitaratra ozy rehefa eo amin'ny fitaratra de tadidiny tsara ny tarehiny fa rehefa midify ny fitaratra izy de tsy tadidiny tarehiny Paoly ary de manjary tsy ilay tena izy no hitantsika ary rehefa mifanerasera ny fiarahamonina de tsy ilay tena hita tsy ilay tenatsika no hitantsika matetika tsika ny resaka lay psychanalyste anankiray antsoiny hoe Carl Jung izay miresaka an'le resantsika ny antsoiny hoe masque lay hoe ny teny hoe masque de lay tahaka lay saritava hoe tsika rehefa anatin'ny fiarahamonina dia misy saritava anaovan'ny olona rehetra Carl Jung hoe io dia misy saritava anaovan'ny olona tahaky ny mpanao teatra daholo ny olona satria ny olona de mahafantatra hoe izao ny toetra andrasana amiko rehefa ty ampiasana zao ny toetra andrasana amiko rehefa any amin'ny fiarahamonina zao ny toetra hoy Carl Jung tsy hoe fiatsaram-belatsia zany io Carl Jung tsy hoe mety tsara velatsia ny olona am'zany raha manazava ny Carl Jung zao miezaka izy mba en harmonie miezaka izy mba ampilamina mba hampisy sécurité ny zavatra rehetra dia hanaovan'ny olona reny masika reny io Carl Jung fa no zany dia tsy diso akory ny hoe tsy hitatsika mihitsy koa raha ny tenantsika fa rehefa tena hitatsika amin'ny maizy azy ny tenantsika rehefa mahitana voninahitr'Andriamanitra itsika miona amin'Andriamanitra itsika de hitatsika ny tenantsika ny tena izy ary rehefa inona le tenantsika tena izy tena mpanota olona mpanota maloto molotra olona miteniteny foana ary dia tsy hoe hitatsika amin'ny tena izy ihany koa ny tenantsika fa hitatsika amin'ny tena izy koa ny fiarahamonina sy ny manodidina atsika raha mbola tsy ao amin'ny tompo isika tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra atsika de izao tontolo izao no dokafantsika izao tontolo izao no heverintsika ho tsara izao tontolo izao no heverintsika ho ambony eto amin'izao tontolo izao no heverintsika ho fiadanana sy fifaliana rehefa tsy ao amin'ny tompo isika dia heverintsika fa eto zay le tenenin'ny Paoly manao hoe ny kibon'ny Andriamaniny heveriny fa eto amin'izao tontolo izao ny fahafenona satria tsy hita n'ilay voninahitr'Andriamanitra ataony ahoana moa mampalahelo ange izy mampalahelo ange ny olona tahak'izany ny kibon'ny Andriamaniny eto amin'izao tontolo izao no heveriny fa tsara eto ny heveriny fa mety ny zavatra rehetra eto ny heveriny fa tena harena satria tsy hita n'ilay tena harena tsy hita n'lay herin'Andriamanitra lay fahefan'Andriamanitra lay fahatsaran'Andriamanitra tsy hitany zany tsy hitany dia eto amin'izao tontolo izao ny heveriny hoe tena harena fa rehefa nahita lay voninahitr'Andriamanitra araka andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy isika fa efatra dia mazava be fa manjary hitatsika ny maharatsy izao tontolo izao mahampanota ny marimarina kokoa izao tontolo izao ary hitatsika ny tenantsika mahampanota atsika rehefa tena hitatsika ny tenantsika dia miantoraka amin'Andriamanitra isika tsy mety ho fantatsika mihitsy ny tenantsika amin'ny tena izy raha tsy amin'ny alalan'ny fahitantsika n'Andriamanitra tsy maintsy amin'ny alalan'ny Andriamanitra ny mampahafantatra atsika ny tenantsika fa raha vo tsika mampahafantatra atsika ny tenantsika de ny fahotantsika no hijerentsika ny tenantsika de lasa préare fotsiny sika
tsy mety manaiky ho ratsy mihitsy atsika, tsy mety manaiky ho diso mihitsy itsika, satria amin'ny alalan'ny fahotany zao tontolo zao na amin'ny alalan'izao tontolo zao no hijerentsika ny tenatsika, zay tsika hoe za kosa tsy ratsy noho ianao, na za kosa tsy meloka noho ianao, za koa tsy diso noho ianao, satria amin'ny alalan'ny solomason'izao tontolo zao no hijerentsika ny tenatsika. Fa rehefa jerentsika amin'ny solomason'Andriamanitra, amin'ilay solomason'ny fahalebiazan'Andriamanitra, de hitatsika avy hatrany ny fahotany zao tontolo zao. Ary hitatsika ny tenatsika hoe hoahatra ety za de mpanota, hoahatra ety zao tontolo zao ty kay fitaka, aity zao tontolo zao ty tsy marina, aity zao tontolo zao ty maloto, aity zao tontolo zao ty ratsy za koa isan'izany. Afako ny olona manaiky irahin'Andriamanitra, ny olona manolo tena irahan'Andriamanitra, ny olona mahefa zay zavatra mpanaovin'Andriamanitra azy, de olona nahita ny tenany amin'ny tena izy. Ary ny fanahy masina no mahatonga atsika mahita ny tenatsika amin'ny tena izy. Amin'ity amin'ny testamenta vaovao, ny fanahy masina no mampatsiaro atsika ny fahadisoantsika ka mahatonga atsika mahazo hery ny fahamasinana rehefa mibebaka. Afako tsy azon'Andriamanitra irahintsika na tsy mahefa nahinana mihitsy amin'ny fiainantsika raha tsy nahita ny tenatsika tamin'ny alalan'ny fahasoavana izay nataon'Andriamanitra atsika. Io dia aseho ny tapany faefatra ny hoe rehefa tsapany Isaia mpaminany fa maloto izy de tonga kosa lay anjely naka vainafo tao amin'ny alitara. Tsy vainafo tany anivon'ny fiarahamonina ny nalainy, ary tsy hoe vainafo tany an-danitra ny nalainy, fa vainafo tao amin'ny alitara. Zany hoe zavatra possible. Zany hoe ny fanamasinana antsika zany tsy zavatra impossible, tsy hoe zavatra any an-danitra no alaina le vainafo, tsy hoe zavatra any ambanin'ny tany no alaina le vainafo, tsy hoe eny am'izao tontolo zao le vainafo, fa teo amin'ny alitara, tao amin'ny tempoly nakana azy. Zany hoe zavatra azony tanantsika raisina, na ny marimarina kokoa zavatra ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro zany, satria ao amin'ny tempoly dia misy fotoam-pivavahana foana isan'andro. Ny fanadiovana ny fahotantsika zany dia tsy zavatra hoe tsy hoe zavatra impossible, zavatra tsy azo tanterahina io zany nge any an-danitra, fa zavatra iainantsika isan'andro. Fahasoavan'Andriamanitra iainantsika isan'andro, ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra amintsika. Rehefa tsapatsika ilay mahampanota-tsika dia avelan'Andriamanitra heloka isika, ary fanomezana izany. Izy Andriamanitra no manao izany, asan'Andriamanitra samy rery zany amin'ny alalan'ilay serafima zay resahana eto. Ary ilay serafima zay anjelin'ny fahamasinan'Andriamanitra ho tsika teo no mitondra ilay vainafo zay tsy inona akory fa mitondra ilay vainafo hanadio atsika mba hananantsika fahamasinana tahaka an'Andriamanitra. Ny olona tahaka atsika rehefa malala, tahaka atsika mpino, raha mpino ny teny hoe za tsy manana ny fanahy masina de mamperitreritra, fa ny mpino rehetra de manana ny fanahy masina, satria io lay hoe noentin'ilay anjely lay vainafo niala avy tao amin'ny alitara nanadio ny vavan'i Isaia mpaminany. Tsy inona tsy akory io fa tandido ny fanahy masina, tsy inona akory io fa tandido ny famelan-keloka, tandido ny fanamasinan'Andriamanitra atsika. Zavatra roa lehibe zany tiavako malala no entina mampahery anao am'izao farany herinandro zao. Voalohany de zao, ny Andriamanitra ao, ny Andriamanitsika de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra be voninahitra, ary Andriamanitra zay mpanjaka atsika. Kanefa io Andriamanitra io de zao ananatsika, ataotsika hoe fahafahana ny mahita azy. Tsy hoe inaccessible, tsy azotsika hidirana, tsy hoe tsy azotsika hifandraisan'Andriamanitra, fa hitatsika izany, ampahitan'Andriamanitra an'izany heriny zany sika mba hahatonga atsika ho tia ny manompo azy. Afaka malala, matoa ianao tia manompo an'Andriamanitra hoe za kristianina, zava-dehibe nge ny mitonona zany fa fijoana vavolombelona zany, matoa anao hoe za kristianina. Raha vao mitonona zany teny zany ianao de zao aza donoina fa tsy ny devolo no afaka manonona zany ao anatinao, tsisy devolo manonona zany hoe za kristianina, fa matoa anao afaka manonona zany fahasahina zany de zao fijoana vavolombelona za kristianina, zany hoe za any Kristy ny dikany, de zao raha vantany manonona zany anao de zao efa fanekem-pinoana zany hoe za any Kristy, za ny dioviny Kristy, de zao herin'Andriamanitra zany, nahita ny fitiavan'Andriamanitra. Matoa ny olona anankiray mitonona hoe za kristianina, za kosa aloha na inona de za kristianina, amin'ny fotoana anononao zany de zao tadidio fa bitsiky ny fanahy masina zany, fanekem-pinoana zany, tsy herinao no mahatonga anao mitonona zany, fa herin'ny fanahy masina, de matoky
fa efan'ny tompo ianao. Ka ndray mantsika mety hoe kazahy mbola mbola manana kely ohatran'izao ihany eny zany fantatra zany fantatra Jesosy fa izao kristianina ianao, any Jesosy ianao de matoki fefanavelany heloka. Fa ny faharoa zay aseho ny tediny tsotra masiny ity tsy milaza ihany hoe Andriamanitra azontsika tonona amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra nanakaiky antsika fa izao ny zava-dehibe faharoa aseho nyity Isaia mpaminany ity de izao miandry zavatra aminao kosa nefa Andriamanitra. Raha mitonona ho kristianina ianao, mitonona ho mpanompon'Andriamanitra ianao de izao miandry zavatra aminao Andriamanitra. Te haniraka anao izy ho hira, te hitay anao izy, te hampiasa anao izy, de mba meteze ho hirak'Andriamanitra. Aza hifanjanana ny asan'Andriamanitra ny hirak'Andriamanitra. Ianao no andrasan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny fahamarinana, ianao no andrasan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny fitiavana, ianao no andrasan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny fahamasinana, de mandeha anara. Mametra-panontaniana indray izy manao hoe iza reny manaiky ho hirakay? De ianao hiteny manao hoe za Andriamanitra kristianina, za manaiky ho hirakao. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina izay mampahirenay, atsapanay fa Andriamanitra masina ianao. Ary ny fahamasinanao de nataonao fahamasinanay mba hahafahanay manatanteraka ny asa tianao ampanaovina anay. Ny fahamasinanao fitahiana ho anay mba hahafahanay mifaly amin'ny fiainanay isanandro. Ny fahamasinanao hery ho anay ka mahatonga anay mahajoro vavolombelona amin'ny mahampanomponao anay. Saotra tompony amin'ny herinandro faranay ity. Mamelany helokairana izy tsy tanterakay ny zavatra ny asa nampanaovinao anay. Mamelany helokairana izay mety ho fitavozavozanay. Misaotra ny amin'ny fitahiana kosa nomenao anay tamin'ity herinandro mifaranay ity. Jesosy mivavaka aminao kosa ary day. Ampahirezonay miatrika ny herinandro vaovao. Ataovy vavolombelon'ny fahamasinanao, ataovy vavolombelon'ny fitiavanao. De tehirizo izay ho zandry, ho zanaka manohanao hatrany amin'ny fiainanay isanandro. Irao izay tompo mba ho hirakao amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Jereo Jesosy ny tokantrano tsirairay manaraka izao mofinaina tolotra fiangonana amin'ny anaranao izao. Ampahirezona isa-tokantrano hoe fahasalamana eny marary sy tranony marary, manampy ianao ireo manana olana, me fahazavan-tsaina ny tsirairay mba olona mahatakatra ny sitraponao, ny mianatra me fahazavan-tsaina, me fahendrena ny zanakay, ny ray aman-dreny me fanambinana amin'ny asa fivelomana. Anjaka amin'ny tokantrano tsirairay Jesosy ny fiadanana sy ny fifaliana, tononona amin'izy ireny ny fiadananao Jesosy. Amen.